Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no rahanay vato amin'ny ekipa ny Météo Madagasikara aminao amin'ny ity anio ity anome indray ny mety ho toetry ny andro. Raha ny sara azo avy amin'ny zana-bolana dia misy ny andehan-drahona izay tazantsika amin'ny sareto ikisaka mianatsimo ka hiteraka ny fidiana maro-pana saika manerana nosy izy io sy hanome ny tioka-tsimo ho an'iny ilan'ny atsimon'ny Madagasikara iny. Marina fa noho ny oram-be izay arahana tafiotra sy avandra dia misy ny fampitandremana mahakasika ny abetsaka izay rotsakoran'izay miloko mavo any amin'ny Zomahany ho an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto dia ny faritry Iorombe, Anosy, Androy, ny distrikany Benenitra, Sakara, Ankazoab, Beroro, Ikalamavony ary Befotaka. Mila mitandrina noho izany isika any amin'ireny faritra ireny amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany. Ho an'ny eto afovoantany dia any amin'ny faran'ny herinandro isika vao miandrandra izay rotsakorana izay, fa ho an'ny any atsimo dia hitohy hatrany izay orana izay. Mahakasika ny toetry ny andro amin'ny rampitso ary izy ny orana malefaka any amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo iny izy kosa ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritry Melaky ary ho an'ny faritra sisa dia tsy ahina ny isin'ny orana izany hoe andrahona na ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro dia hitohy hatrany izay orana malefaka izay ho an'ny faritry Sava sy Analanjorofo izy kosa ny oram-baratra ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Menabe, ny tapany atsimon'ny afovoantany ny faritry Vatovavy Finansy Atsinanan'iny. Ho an'ny faritra sisa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika maro-pana kosa indray dia nahitana fidina ny ambany indrindra izay tafidina hatrany amin'ny 520 degré Celsius tazantsika ao vakina karatrao ary manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 kosa ho an'ny morontsiraka manontolo izany. Raha ho an'ny ambony indray kosa dia nahitana fiakarany ankoatry ny any amin'ny avaritra Atsinanan'ny Nosy no nahitana fidina kely izany ny mari-pana ambony indrindra ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izany ho an'ny afovoantany fa tafakatra hatrany amin'ny 430 degré Celsius kosa ho an'ny Mahevatanàna sy Atsimo andrefana. Ho an'ireo tanan-dehibe sasasasany ivelan'ny Madagasikara ary dia ibaliky ny Ampemasoandro any Nairobi sy Paris, izy kosa ny orana malefaka any Bangkok sy Johannesburg ary fandimby ny rahona sy masoandro any Milan any. Ho an'ireo nosy ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia ibaliky ny Ampemasoandro any Maurice sy Comore ary La Réunion fa ifandimby ny rahona sy masoandro any Seychelles any. Dia izay indray no mamarana fotoanantsika ho amin'ny anio, mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.